izy teny ireo miaramila romanina, izy teny malona ilay mpanjaka ny Jiosy. Fiankofana, fandolena tsy vokatry ny fo, fandolena feno fanesona. Ahoana amin'izany loha hevitra izany? Anasako anao indray, ndao toy atsika ny dinidinika iarahana amin'ity androany ity. Miaraba anao indray amin'izao maraina izao. Faly fa mbola men'Andriamanitra tombonandro sa tsy izay? Tombonandro men'Andriamanitra antsika, tsy misy herintsika natanjatsika, fa dia samy resy lahatra isika, tahaka ny mpaminany Jeria manao hoe fa ny famindrampo-ny Jehova no tsy nahalahy ritra antsika, dia atolotro anao ny fiarabana feno fifaliana, engene ny fahasoavan'ny Tompo aminao sy ny ankohonanao. Izy teny ireo miaramila romanina, ary fiankohofana, fandolena tsy vokatry ny fo, feno fanesona, andehodiny atsika izany. Hitantsika efa rehefa voaka ny didim-pitsarana fa omboana amin'ny hazofijaliana Jesosy, dia Pilato no nanome baiko voalohany, nasaina no kapohina Jesosy. Pampalahelo zany toe-javatra zany. Ovakitsika ny voalazo amin'ny 1:4 marika toko 5:10, 1:10 sy manaraka. Ary ny miaramila nitondra Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova, sady nanango ny amin'ny miaramila namany rehetra. Ry mpiara-mianatra namana, toy hoe hiara-ny fitsara-bahoaka Jesosy. Palahelo. Fa ireo miaramila izay nangoninareo, araka ny dinidinika, araka ny fandiniana, dia nahatratratra any amin'ny 900 ka hatramin'ny 900 ireo andihana miaramila izay ny tonga ny tangorona teo amin'i Jesosy ikapoka. Ary mpikapohana farany izay enjana no nataon'ny romanina ho an'ireo izay omboana amin'ny hazo fijaliana, satria mba hanomanana azy hiatrika ilay hazo fijaliana, esorina eo amin'ilay mpifatotra ny fitafiana, dia fatorana amin'ny hazo anankiray izy ary kapohana amin'ny karavasy hoditra, izay nasiana pototolana na potika fitaratra, na vakina fitaratra, na vatokely, na fantsika. Ary izay ny kapohana an' Jesosy. Mafy zany, mafy zany. Ary rehefa avy nokapohana Jesosy dia vao mainka notohizana ny fanalamba-raka azy, ary dia nampitafiana eto miaramila lamba volomparasy Jesosy, fanesona izany amin'ny 1:10. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy, sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatroka ny lohany. Tena aseho mibaribary zany fanesona an'ilay mpanjaka ny mpanjaka izany. Ary dia mbô mainka ny arahaba azy, nanao hoe ary dia ny arahaba azy izy hoe arahaba ry mpanjaka ny Jiosy. Ary tanatazay fotoana izay 1:10, ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy, sady nandrora azy, dia nandohalika sy nyankohoka teo anatrehany. Zany ny toe-javatra nitranga teo amin'i Jesosy. Hitantsika mihitsy fa fanesona an' Jesosy izany toe-zavatra izany. Satria ilay fiarabana ilay hoe arahaba ry mpanjaka ny Jiosy, dia fomba fiarabany miaramila ny empereur manao hoe arahaba ry kaisara emperora, dia sady manesoeso no manaraby an' Jesosy manao hoe arahaba ry mpanjaka ny Jiosy. Nampitahiny ankolaka an' Jesosy amin'ny emperora. Palahelo zany toe-javatra izany. Ary dia voalaza fa nikapoka ny lohan' Jesosy tamin'ny volotara ireo miaramila, dia nandrora azy ary nandohalika azy teo anatrehany amin'ny fanajana tsy tena izy. Izay ilay hoe fiankofana sy fiandolena tsy vokatry ny fo. Ary voalaza fa namerimberina izay fihetsika izay ireo miaramila ireo. Aza angamba ny fandimby ireo miaramila maro dia maro nitangorona an' Jesosy, nororana nikapoka azy. Tao anatin'izany toe-javatra izany ry mpiara-midinika amiko, tampangina ny tanteraka no niatrehan'i Jesosy izany toe-javatra rehetra izany.
lesona lehibe ho ahy zany, lesona lehibe ho anao zany. Efa niaran-tsirarina ve anao? Eo anatrehany toe-javatra izay mety mafy mahazo anao. Mangina. Isika mangina fa Jehovah no miady. Nangina Jesosy tamin'ity fomba ity. Anisan'ny fomba anankiray ihany koa rehefa hoentina ombona amin'ny hazo fijaliana. Ny olona anankiray dia fomba ny Jiosy, fomba ny Romanina, esorina ny fitafiana. Ka asaina mitondra ny hazo fijaliana, mitanjaka makina amin'ny toerana amonoana azy izy mba ho fanana lamba raka tanteraka eo anatrehan'ny olona sy ny tany amamonina. Dia ny hoe very miaramila fa atao an'izany Jesosy saingy izao. Tsy manaiky an'izany ny Jiosy, voarara ny Jiosy ny fitanjahana apabe maso satria Jesosy Jiosy. Amin'izao fotoana izao nefa mampalahelo fa be dehibe ireo mpanaradian Jesosy miezaka mampitanjaka ny tenany. Mitanjaka fa saingy nefa izy zavatra norarana, zavatra tsy azo natao. Voalaza mantsy fa nesorin'ireo miaramila ireo ny lamba volomparasy teny aminy dia nampitafiana azy indray ilay fitafiana izay efa maloto ny vovoka sy feno rà. Ry mpiara-mianatra namana isany lesona ngeza be no meny dinidinika itsika androany. Lesona ngeza be dia ny voalohany aza mba mandoalika eo anatrehan Jesosy raha toka mbola tsisy fanajana ny fanaovanao an'izany. Satria Jesosy ilay Andriamanitra tonga nofo mendrika ny fiankofana satria izy no andolehany loalika rehetra. Raha toka nanao tampona rabirabiana sy ny fandolehana tamin'i Jesosy, raha toka tamin'ny fanesona ny fiankofana ataon'izy ireo tamin'i Jesosy, ianao kosa dia antsoina enkohaka tena izy eo amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ary ny faharoa dia izao, tsy mety amin'ny mpanaradian Jesosy ny mandeha mitanjaka apahabe maso. Raha azotsika atao, andao hipetraka amin'ny tena maizy azy isika tsiraray avy. Koa ny dinidinikitsika androany ary lesona ngeza be tamin'izay fijaliana nazo Jesosy fa ny mahafinaritra dia izao, nangina Jesosy teo anatrehan'izay toe-javatra rehetrarehetra izany. Koa Andriamanitra anie anomeanao ny fahendrena indray androany, ka rehefa tonga ny fotoana fahanao miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fandolena dia aoka amin'ny fanajana tanteraka, amin'ny fahamasina tanteraka satria ilay masina ny ankofanao sy andolenao. Ary ny faharoa manarakaraka an'izay, raha azo atao, andere ho tafitsika ilay fitafiana omen'Andriamanitra antsika izay mety fitanjahana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Tompony, hombanao indray ka hitantana anao mandritra ity tontolo andro ity, hiaro anao amin'ny loza, hiaro anao amin'ny zavatra maro samihafa, ary aniraka ny anjeliny izy hitantana anao. Andriamanitra ne ampahery antsika tsiraray avy. Koa dia amin'ny famarana antsika azy dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, faly izahay amin'izany teny niarahana indinika teo izany. Ka raha naneso an Jesosy ireo miaramila, nikapoka azy, nandrora, nanaraby tamin'ny fitenenana, izahay kosa tareo amin'ny lalan'ny fanamasina mba hanome fanajana tanteraka hiankohaka aminao ilay tompo sy mpamonjy anay. Mitahiry anay raha hiatrika ity tontolo andro ity izahay, aza mahafohina mahasaraka anay. Mivavaka dia tonononay sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.